Faly miarahaba anao zay mijery amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy tanjona no anarako manambady ireny mpianakaviana sady nitazaina tao anatin'ny fivavahana kristiana efa hatramin'ny mbola kely. Ny ray aman-dreniko sy ny zoko dia mpitandrina avokoa amin'ny fiangonana izay atao hoe fiangonana zoko, ny fiangonana protestanta. Hatramin'izay dia nitazaina tao anatin'ny fivavahana kristiana araka ny voalazako ary za dia mpikambana tao anatin'ny chorale. Dia tao anatin'ny fikambanana nampirisiana zahay mba hiezaka anao izay azo atao rehetra ho fampandrosoana ny fikambananay, hampandrosoana ny fiangonana. Ny tanjona tao anatin'izany moa dia ny mba anangonana vola zany, ahafahana manao fantarana, ahafahana manao fantarana fiangonana sy ny foto-drafitr'asa isan-karazany tao am-piangonana. Tao anatin'izany dia tena ny kely aina fatratra. Zahay sy ny mpikambana niaraka taminay dia nisy fotoana mikarakara rindran-kira, natao hoe rindran-kira pilazantsara nefa tao anatin'ny fomba izay azo lazaina hoe tsy nankasitrahan'ny tompo satria tsy nisy fahamasinana mihitsiny. Nisy fotoana koa ary zahay efa nanasa mpanakanto izay tena tsy tao amin'ny tompo mihitsiny fa mpanakanto ny heverina hoe malaza, mety hoe asarika olona ao am-piangonana ahafahana manangona rakitra betsaka zany. Tao anatin'izany dia tena anatin'ny eritreritra hoe tena niasa ho an'ny tompo. Misy fotoana izay mandeha tafika masina ihany koa. Ny alahady zany dia tena miasa ho an'ny tompo, ny sabotsy dia tena mikely aina amin'ny famerenan-kira sy ny fombafomba isan-karazany. Rehefa andavanandro nefa ny amin'ny fiainako dia tena ohatran'ny tanora rehetra eo amin'izao tontolo izao ihany tsy nisy fiainana fiarahana miaraka amin'ny tompo zany fa tena niaina tao anatin'ny filan'ny tanora fanahy, niaina tao anatin'ny fijejoejona, niaina tao anatin'ny fanarahana lamaody tsy misy fahamasinana ary niaina tao anatin'ny fijangajangana. Dia tena voafatotro ny fahotana tanteraka. Tany am-piangonana tsy nisy mihitsy ny fampianarana momba n'izany hoe fahamasinana. Tsy nisy fanentanana momba n'izany hoe tokony toe-panaraka an'Andriamanitra tokony hanananay, tsy nisy an'izany. Fa araka ny teneniko teo hoe ny asa no nanentanana, ny asa miasa mba hampandroso ny fikambanana. Dia tena natsiaro fahamainana ara-panahy. Nefa nisy fotoana nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana fa tena tao anatin'ny fahamainana ara-panahy. Indray andro nisy rahavavy tao amin'ny tompo no namehana CD. Dia tao anatin'io CD io dia nisy toriteny momba ny fahamasinana. Rehefa avy nijery an'io CD io dia tena natsiaro hoe lavitra ny tompo kay za izay nieritreritra hoe ankasitrahan'ny tompo ny fiainako satria tena niasa be ho anazy. Rehefa nazavaina tao ny amin'ny hoe tokony ho fahamasinana nanan'ny mpino, ny amin'ny hoe antom-pisiny mpino tsirairay avy mihitsy eo anatrehan'i Jesosy tena natsiaro tena hoe lavitra an'i Jesosy ary saorako anazy fa raha tamin'iny fotoana iny maty dia tena tany amin'ny elo. Ary raha tamin'izay fotoana izay koa Jesosy ny tonga dia tena tavela. Izany hoe fiverenan'i Jesosy izany koa manko dia tena tsy mba notoriana mihitsy tao anatin'ny fiangonana nisy anahy. Tsy notoriana mihitsy fa niasa no nanentanana, niasa. Dia nanomboka tao aorianan'izay dia tena ohatran'ny ny tompo zany tsy niverina tany anatin'ilay fiangonana intsony fa raha mandeha makany tsy mahazo aim-panahy dia tena nivoaka tao mihitsy ahako. Nanomboka teo dia nanomboka tao amin'ny tompo anokana fotoana bebe kokoa miaraka aminy mizaha rery ao an-trano. Misy fotoana ao an-trano, misy fotoana ny ivelan'ny trano fa tao amin'ny tompo zany hivavaka mamaky baiboly zaha rery. Rehefa niditra tao anatin'izay dia natsiaro filaminana taty anatiko ary betsaka ireo fahotana izay nataoko hoe nangeja hatramin'izay tena nampahiraton'ny tompo masoko hoe tena narikoriko ilay izy ary dia tena nomeny tompo hery nialako taminy. Nomeny tompo hery ialako tamin'ilay fahotana dia tena novain'ny tompo fiainako. Tena tsapako zany hoe tsy ny fanaovana fombafomba, tsy ny fisehoana ivelany ho mpitory an-kira sy ny ohatr'izany no manafaka ny fahotana fa Jesosy rery ihany. Tsy nila asa be azahoana ilay fiadanam-po sy ilay fiainana ara-panahy fa tena hoe ny firaisana amin'ny tompo andavanandro. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia natsiaro hoe ny fianakaviana zany nahita hoe tena niemotra satria tsy mandeha makany am-piangonana intsony.
betsaka ihany koa ireo fombafomba tany am-piangonana nanazavan'ny tompo izay tena hoe tsy nankasitrahako tsony koa ary tena tsy nekeko hoe iraisana tsikombakomba tsony dia ohatran'izany ny batisany zazakely ohatra ny fankalazana jobily reny izay tena tsapako hoe fanindraindrana olona ny tena votoatiny sy ny mety hoe zava-bitany tao anatin'ilay fiangonana fa tsy Jesosy velively no indraindraina. Dia tena tsy nankasitrahako mibetsaka ihany koa ireo fety fety izay lazaina hoe fety kristiana nefa rehefa dinihana tena fety jentilisa tanteraka. Tsy nankasitraka an'izany intsony ary dia izay no nitarika ny fanenjena tao anatin'ny fianakaviana. Tao anatin'izany nefa dia natsapa hoe misy fiadanam-po na teo ary ny fanenjehan'ny fianakaviana rehetra dia nisy fiadanam-po taty anatiko. Tena tsapako mihitsy hoe marina ny teny Paoly hoe fantatra izay inoko ary tena tsy nila sitraka tamin'izaniza zany fa tena hoe Jesosy na nilako sitraka rehefa fantatra hoe nankasitrahan'i Jesosy le fialana tao anatin'ny fombafomba mpivavahana fa fierahana sy fireketana amin'ny tanteraka dia izay no niteraka fiadanam-po taty anatiko fa ny ataoko izany dia nitondram-bavaka ny fianakaviana mba hampaharatin'ny tompoko ny masony. Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tena marina hoe tsisy makany aminy afa tsy amin'ny alalan'ny rery, tsy amin'ny alalan'ny asa, tsy amin'ny alalan'ny ny fombafomba isan-karazany izay ety ivelany fotsiny fa amin'ny alalan'ny fanatonana an' Jesosy firaiketana aminy fankatoavana ny teny izay tena raisinam-po izay no tena hoe hitazomana an' Jesosy tena hoe hitondrany antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia tena voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra misaotra anazy amin'izany fanafahana lehibe izany. Amen.